aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto fa ivay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hahazoany miaino fahasoavana. Efesiana 4:1-8. Manao antso apôstôly Paoly manao hoe aoka tsy aloka ny vavanareo ny teny maloto fa izay tsara ho amin'ny fampandrosoana. Efesiana 4:1-8. Aoka tsy alohanareo ny teny maloto, aoka tsy hivoaka ny vavanareo ny teny maloto. Izany hoe ireo teny manimba, teny manakona ny Kristy, ary teny mihitsy aza mamafa ny tena fitiavan'Andriamanitra. Matetika tokoa dia latsaka ao anatin'izay isika. Eto indrindra no manome modely Kristy ny amin'izay fampiasana izany teny izany, satria rehefa nilobava izy dia teny marina mandrakariva ny teo amin'ny olona, teny tsy misy fitaka, teny mampahery ary teny mitory ny voninahitr'Andriamanitra. Satria manontany ny mpanao salamo manao hoe, salamo 150:1-7. Salamo 150:1-7 dia ny hoe Jehovah, iza no hitoetra eo amin'ny tabernakelinao? Iza no onona eo tendrombohitra ao masina? Izany hoe ny fihetsika, ny fiteny zany dia misy fiantraikany eo amin'ny toerana na miara-panahintsika. Izany no mamaly amin'ny toy ny ambany eo dia ny hoe izay rehetra tsy manendrikendrika eo amin'ny lelana. Ny lela zany no mamaritra ny amin'ny toerana isy antsika sy hipetrahantsika. Fa zavatra mahafinaritra dia ny hoe asaina isika hifehy ny lela, asaina isika hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fampiasana io lela izay sarotra fehezina io. Ny antso dia izao, manoloana izany safidy ny amin'ny hoe mety sy tsy mety izany, ny tokony ho tenenina na tsy izany, dia zao no afatra sy antso alefa amintsika. Zaro ny lela hiteniny marina sy ho amin'ny fitahiana. Zaro ny lela hiteniny marina sy ho amin'ny fitahiana. Resao mandrakariva ny fahatsaran'Andriamanitra, resao ny famindram-pony, resao ny fitiavana. Zavatra tsotra izany dia ny hoe esorina avy ireo teny manimba, esorina avy ireo fiteny mandratra rehetra, fa aoka ho teny mampahery, aoka hiteny voninahitr'Andriamanitra, aoka ho teny manambara ny fahasoavan'Andriamanitra ny olazaintsika. Aoka ho teninareo ho feno fahendrena. Raha tianao ny mba hampiatra izany amin'ny fiainanao, raha tia izany ny mba ataonao modely izany teny mampahery izany, dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Saotra Tompo ny amin'ny teny ity, fa miantso anay ianao ny amin'ny ampiasaina ny teny ho amin'ny fahasoavana mandrakariva. Eny Tompo, fehezo ny lelanay, fehezo ny teninay, ka ho fampahirezana izany, ho fomba anankiray hanampiana ny hafa izany, ary fomba anankiray hoentinay mitory ny hafatrao izany. Tompo, tianay indrindra amin'ny teny ity mba ho fahendrena avokoa ny teny rehetra izay alokan'ny vavanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.